Ao anatin'izao fihetsiketsehana izao dia tsy afaka nanginana Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny mahalom-pirenena malagasy azy fa dianany ny heviny ihany koa izy manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakavakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany mi-abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampidela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny fanambarana nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana no tena mimpanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra mahakasika izao hetsika izao hatrany. Tsapa sy hita amin'izao ankehitriny izao fa tena mihamafy ny tolona ary tsy misy manaiky ho resy na ireo mpitandro filaminana na ireo mpianatra izay manao fotokonana etsy andaniny indrindra fa ireo voaka marobe izay mitaky ny rariny sy ny hitsiny ary miady ho an'ny hoavin'ny taranaka amin'izao ankehitriny izao. Na dia eo aza izay hiro mpamoretana sy tifitra maro isan-karazany ary ihany koa fanakatsakanana ataon'ny mpitandro filaminana izay dia tsy anaiky lembenana manoloana an'izany ireo vahoaka izay mpanao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao fa tsy anaiky izy ireo raha toa ka tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo dia ny fialany Andriamatoa andrajoelina amin'ny mafiloam-pirenena azy izay no andrasany be sy ny maro amin'izao fotoana izao ary ihany koa ny fandravana tanteraka ireo rehetra izay mpikambana ao anatin'izay gouvernemanta izay mba hialana amin'ny zavatra izay nampahory sy nampijaly ny vahoaka hatramin'izay dia ny resaka kolikoly sy ny tsy fanomezan-danja ny vahoaka ary ihany koa antsindraha hazolena izay nianany vahoaka tao anatin'ny fotoana maro mijaly sahirana ny vahoaka ary efa tsy zaka intsony izany fahasahiranana izany tena efa tsy zaka ny malagasy intsony ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ny fiainam-bahoaka tsy zarazary dia mila arina tanteraka araky ny ilay voalazany hira hatrany. Nilaza Andriamatoa andrajoelina tamin'izany fotoana izany fa hiady ho an'ny fampandriam-pahalemana, hiady ho an'ny tsy fampiny rano sy ny jiro, hiady ho an'ny herisetra sy ny maro isan-karazany ary tsinjo sosialim-bahoaka nefa efa 12 taona aty aoriana dia mbola tsy misy tanteraka akory izay rehetra nampanantenany izay. Nilaza ihany koa izy tamin'ny taona 2024 fa ny karama izay ho raisiny dia homeny ho an'ny vahoaka malagasy ary homeny ho an'ireo mahantra rehetra fa tsy handray karama izany izy amin'ny mafiloam-pirenena azy nefa aiza tokoa ny zava-nisy teo fa dia famparentenana pôkady fotsiny izay rehetra voalazany hatramin'izay. Nilaza ihany koa izy tamin'izany fotoana izany fa hanome asa sy amoronasa ho an'ny tanora nefa ny zava-misy rehefa aveo dia mihamaro ihany ny tanora izay tsy anasa na ireo navita fianarana ambony aza dia marobe ny mihahaka izay tsy mahita asa akory amin'izao fotoana izao noho izay fisiany kolokolo maro isan-karazany ary izay manambola sy manankavana ambony ihany no tafiditra amin'izay asa izay rehefa aveo ka eo indrindra no iadivan'ny tanora sy ny voaka marobe tao anatin'izao hetsika izao amin'izay hoe tena leo tanteraka an'izao fitondrana izay misy amin'izao ankehitriny izao. Ny tany antsiranana mifoha ny tanora mitady ny rariny ho an'ny rivaldo tsy tana intsony ny atezeran'ny mpianatra ny université antsiranana tamin'iny andro ny omaly nandritra ny hetsika izay fitakina ny rariny ho an'ny rivaldo izay naman'izy ireo izay maty ampiahiahy dia nidina andalambe izy ireo no nitaky fahamarinana sy fiarovana ny zon'izy ireo sady manakina mivantana ny tsy fananana andraikitra izay ataon'ny mpitondra any an-toeranany. Tany vakina karatra indray hitoy ny tolona ho ireo mpianatra izay naneho ny heviny azo lazaina fa nilamina tamin'ny ankapobeny ny fitakina izay nataon'ny génération Z tao amin'ny faritry ny vakina karatra tamin'ny andro ny omaly iny tsy nisy ny fandatsahana lacrymogène fa nomeny mpitandro filaminana halalana afaka mitaky teo amin'ny manoloana ny kianjan'ny fahalevantena izy ireo izay mpianatra tany an-toerana tany ary nodidin'ny mpitandro filaminana ny toerana izay nanaovana an'izany hetsika izany. Sombavim-bahoaka indray nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ireo tsy miankina amin'ny loko volomboasary amin'izao fotoana izao. Nivoaka tamin'ny fanginany ireo sombavim-bahoaka izay sadasada milaza fa tsy miankina fa Manohana ny volomboasary ka nilaza fa miantso ny fitoniana tranga izay isany mahatonga ny mponina ho kivy ka hiroso amin'ny fitakina tahaka an'izao iainana ankehitriny izao izy ireo hatrany. Vaky ny ady eo amin'ny andro rajoelina sy ny vahoaka ao Antananarivo renivohitra ao sy ny vahoaka malagasy rehetra fitifirana sy erisetra no nasetry ny ho an'ny vahoaka izay mitaky ny zony toy ny efa nisy teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ireo fitondrana izay nifandimby. Mazava tamin'iny andro ny omaly iny ny antony mahatonga ny fitakina hiova ka ilay hoe leo délestage ary lasa leo rajoelina ireo vahoaka ireo amin'izao ankehitriny izao. Hetsika mainty tonga teny ambojatovi ihany ny fihetsiketsehana izay nisakanan'ireo mpitandro filaminana ny raradraraka ny bao mandatra janomaso nandritra ny hetsika mainty teny amin'ny université nankatso tamin'iny andro ny omaly iny andalana hiazo ambojatovi ny génération Z sy ny andian'ny mpianatra no nisakanan'ny mpitandro filaminana tamin'iny omaly iny teo tsy adina raikitra ny fifandonana teo amin'ny roa tonta ary nanomboka ny maraina hatramin'ny hariva moa izany fifandonana izany. Tany Fianarantsoa
hiamafy ny tolona ho izy ireo hatrany hiamafy ny tolona izay nataon'ireo mpianatra teo anivon'ny universitény Fianarantsoa izay tsy nijanona teo amin'ny faritra misy azy ireo intsony fa nihazo ny tanàna na teo aza ireo sakana marobe izay nataon'ny mpitandro filaminana nilamina tsy nisy bomba nipoaka ary tsy nisy fandrobana ihany koa afaka naneho ny heviny am-pilaminana izy ireo tao anatin'izany rehetra izany alatsinainy mainty mitaky ny fialan'ny rajoelina ny mpianatra ny universitény Mahajanga tamin'iny andron'io maliny mitaky ny fametram-pialana ny filoham-pirenena ireo mpianatra amin'ny universitény Mahajanga nandrisy ny hetsika izay nataon'izy ireo tamin'ny alatsinainy mainty iny vokatry ny tsy fahafehezany ny famahana ny olana izay mianjady amin'ny voaka malagasy ao Madagasikara ao no anton'izany rehetra izany tsy janona ny fitokonana ho izy ireo raha tsy miala ny filoham-pirenena heriseritra ataon'ny mpitandro filaminana manadino tanteraka ny feon'ny fetreretana nanao amboletra nidina tao amin'ny faritry ny toeram-pitsabonina mpikambana teny tsy adana tamin'iny andron'ny maliny ny zandary izay nanao fandrahonana sy nampiakapeo tamin'ireo olona tao an-toerana tao tsy eken'ireo mpitsabo ireo ny fanitsakitsahana izay nataon'ny mpitandro filaminana ny maha toeram-pitsabonina ity toerana ity any Toamasina indray ahina nisy fifandonana mahery vaika any an-toeranany amin'izao fotoana izao ahina ny mety isin'izay fifandonana izay manoloana ny fisian'ireo andianjatovo izay mpila ravinahitra mirongo arme blanche mihodihody eo amin'ny manodidina ny universitény Barikadimia manoloana ny fikasan'ireo mpianatry ny anjerimanontolo hanao diabe am-pilaminana ho fanehona ny firaisampo amin'ireo mpianatra manerana ny nosy amin'izao fitakina izay ataon'ny mpianatra rehetra izao andao amin'izay ho resantsika ny fanambarana izay nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana manoloana an'izao zava-misy izao satria tsy afaka hangina intsony ny tenany antso ho an'ny voaka malagasy Antananarivo fa 7 septambra 2024 marina sy ara-drariny ny fitakina izay entin'ireo tanorantsika ireo maneho ny fijaliany malagasy tsirairay izy ireo ny famotsorana vetrany ireo mpianatra voasambotra satria tsy tokony ho samborina na higadra izay manao fihetsiketsehana milamina ny rariny ho an'ireo namoiny ainy satria tsy misy demokrasia afaka manaiky tsy maty manota eo anatrehany raha latsaka isika ny fanavoazana ny rafi-panabeazana sy ny fanajanana ny mpampianatra satria ny ho avin'ny firenena dia miankina amin'ny fanabeazana ny fahamendrehana sy ny ady amin'ny fahantrana satria tsy afaka manaiky ho tsiratsiraina amin'ny fiainany andavanandro intsony ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ny fahazahoana rano fisotro madio jiro fahasalamana ary fiarovana satria zo fototra ireo ary tsy azo atao sorona ho amin'ny tetikasa fisehosehony ny filoham-pirenena tsy faniriana fotsiny ireo fangatahana ireo fa fanehona ny zo fototra ananan'ny vahoaka ho amin'ny rariny ny marina ary ny hoavy tsaratsara kokoa mijoro miaraka amin'ireo tanora ireo aho ary miantso ny voaka malagasy manontolo ray aman-dreny mpampianatra mpiasa sindika fiangonana mpiasa-panjakana ary olom-pirenena avy amin'ny faritra rehetra hanohana ny hetsika izay ataon'ireo tanora ireo izay atao am-pilaminana ao anatin'ny fahafehezantena sy feny filaminana tsy avy amin'ny herisetra noho ny poirany hetsika fa avy amin'ny firaisantsika sy ny fifehezantsika am-pilaminana ho an'ny mpitandro filaminana izao no teniko aza diso fahavalo ianareo raha lahy sy anabavy ianareo amin'ireo mpianatra sy ny olom-pirenena ireo sy ny olom-pirenena izay mandeha mitaky ny rariny ireo arovy izy ireo fa aza potehina amin'ny herisetra tsy adiny tanora irery ity fa adiny Madagasikara iray manontolo ho amin'ny fahamendrehana sy ny hoavin'ny tanindrazantsika io ny fanambarana izay nataon'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana raha naneho ny heviny izy manoloana ny hetsika izay misy amin'izao ankehitriny izao ary milazainy mazava tsara tao anatin'izany fa miray fo sy miray saina ary miray hina ary miaraka maneho hevitra amin'ireo tanora izy ary manohana an'izany zato sanjato ny tenany amin'izao zava-misy ankehitriny izao satria ady ho an'ny Madagasikara sy ho avin'ny taranaka izao ady hitrehantsika izao ary miezaka miady amin'ny tsirariny sy ny tsindra azo ilaina ihany koa ny tenany manoloana ny zava-misy ankehitriny izay no masaka azona roso tao anaty video ity tompo kilasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompo kilasy tompoko vavy mankasitraka dia amin'ny rarosoa